hono ao anatin'le vaovavy raha vao mendrika nareo a ka tahin'ny rafitra apôstôlika dia nareo zany le izy. Amen. Alléluia. Mazoto hoe anatoboka latobokafy. Fifaliana lehibe ho anay tokoa ny tonga eto. Raha niala tany fianaratsoa zay tamin'ny maraina dia miteny rery hoe tsy ho vita vakinakaratra satria efa lany le batery ary nisaika tsy handeha mihitsy fa nikisikisina mihitsy hoe allo Jesosy mba atao amin'ny fotoana manaraka fa tsy vita ty. Dia le vavaka reo ngamba mahery be dia navaly vavaka anareo Jesosy. Dia tokony efa tamin'ny 5 zay nialana tamin'ny 9 mba ho tonga aty amin'ny 10 fa tamin'ny 7 sasany zay vao tafala. Ny antony zay lazaiko anareo zay hoe le avy-zanana zany tena mavesatra be satria alim-bavaka no natao tany. Tokony atao andavanandro andro normal amin'ny ouvrable fa noho ny fatekin'ny fotoana dia lasa alim-bavaka. Asaky niverina hoe alim-bavaka vetivety fotsiny maraina ihany ny andro miposaka le izy dia zay vao mifanao veloma ny olona rehetrarehetra. FM fo avory lazao kely eo akaikinao ezory ny tananao ny telefôna sy ny famantaranandro rehefa mivory miaraka amin'ny FM fo fa dia raina Jesosy. Mandroso ny fiangonantsika. Amen. Mandroso amin'ny ara-panahy. Mandroso amin'ny ara-panahy. Ao anatin'izany ara-panahy zany dia misy ny fampianarana. Tombo be mihitsy ny fampianarana ary hita mihitsy fa fahamarinana no mampianatra antsika. Voninahitra ao n'Andriamanitra rery ihany any amin'izany hoe fiangonana mitombo zany satria amin'izao fotoana izao tena sarotra ny mitondra fiangonana satria efa inty izy efa vanim-potoana mampangatsiaka ny fanahin'ny olona amin'izao fotoana izao dia matahotra na izay mivavaka ato ary mitarika an'ity fiangonana ity dia matatahotra ihany indraindray hoe ho tonga aty anatin'ny fiara-mivavaka ziona FJD sasety ity mangatsiatsika ity raha vao tsy mitandrina tsara na ny mpitondra na ny mpino satria tena mitsoka miasa mafy zany le fanahy amitaka ny olona ary koa anajambany mason'ny olona. Matoky an'Andriamanitra nefa izay nanomboka n'ity asa ty fa izy ihany ny hatateraka ny zavatra rehetra mba ho famonjena ny mpino tsirairay avy. Raha tena marina dia tokony eo amin'ny 10 minutes eo amin'ny 4 tokony mandeha satria mbola hiomana fivoriana ao Antananarivo mafana mijery ny tapany farany amin'ny Pasika ka ho hitantsika eto na ho tafavoaka amin'ny 4 na tsia. Raha ohatra mivariana vavaka nareo ka tsy etsony dia lazao hoe la sisy zay. Eny ary salama venareo. Manatrika atsika Jesosy. Eo amin'izay faritra misy Pasika ara-pahamarinana, eo amin'ny Pasika misy fahamarinana, eo misy apôstôly dia eto ny tompo. Nakany Ambatondrazaka dia tany ny tompo ah, tany Fianaratsoa dia any ny tompo ah, dia atoko ny tompo ah, dia any amin'ny tokantranonao koa, any amin'ny tokantrano. Amen. Matoa anao tonga dia hita ny fanahy masina ny tokantranonao fa mendrika dia niditra tao izy dia mibataina ianao hoe ndao anao Pasika. Alleluia. Zava-dehibe ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoan-dehibe sahala amin'izao. Na amin'ny fotoana rehetra ary ka napetraky ny tompo mihitsy raha misy olona telo mivory amin'ny anarako izy dia eo avoany aho. Amen ve? Dia za zany resy lahitra mihitsy fa anova ny fiangonana ziona FJTS 7 ho tsaratsara kokoa, no masimasina kokoa izao indray ny fiaingantsika eto. Amen. Rasoaraka ny soratra masina. Bokin'ny Apokalipsy ny jerentsika. Bokin'ny Apokalipsy ny jerentsika izay manambara bokin'ny Apokalipsy toko fa
efatra amby folo. Rehefa hitanao zany ten'Andriamanitra zany dia afaka itsika figny lazay toa azafady amin'ny anaran'i Jesosy raha aloha vavaka dia vakina tsy agnano ny tananao kavanana Andriamanitra o raha ny masina vilona mandrakizay any an-danitra ianao ary miantso anay hoe zanaka miantso anao hoe mpanompo ny fahamarinana ary zany indrindra zay tompo satria ny fahasoavanao no matoy izao anay raha mitsangana vavolombelona eto mpanomponao no soranao apôstôly misaotranao atompo mankasitraka ary fahasoavanao no matoy izao ahy raha mitsangana eto izahay dia mangataka ny fanahy masina mahery avy aminao hiasa aminay tsiraray avy ho fahasoavanao amin'ny fahasoavana ary fahefanao amin'ny fahefana ary faga amin'ny fandresena amin'ny anaranao Jesosy alleluia amen. Apocalypse 14:12 Apocalypse toko fahaefatra amby folo toko faharoa amby folo ny ten'Andriamanitra ho resantsika eto androany a anovozatsika eky sy fahefana dia mikasika ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny olona anankiray namagomago ka hitondra fandresena ho azy hitondra fahombiazana ho azy amin'le fanompony tian'Andriamanitra mantsy ny tsiraray avy amintsika dia tokony mba manana ino zany manana fiainana takatra anatin'ny fiainany ny fahombiazana nentin'ny filazantsara tsy dia tsara loatra ka mivavaka fotsiny nefa tsy dia misy asa entin'ny finoana raha misy pino mivavaka tsara fa vao may tsara raha ohatra hoe mivavaka ka misy asan'ny finoana amen. Amin'ny andro aoriana ozy ny tompo dia hiembotra amin'ny finoana ny olona ary anaiky fanahy mamitaka loza zany io zavatra tenenin'ny tompo io hoe isy olona nanana finoana dia niembotra tamin'ny finoana dia manaiky fanahy mamitaka sy fampianarany demonia loza io zay mahatonga ny apôstôly tamin'ity pasika ity hoe natosika nampiakarina mafy mihitsy le finoana mba tsy ala amin'ny finoana mpino amen. Fa ny tompo mihitsy zany rehefa miteny hoe izay rehetra manantona azy dia tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy zany hoe le sitrapon'Andriamanitra zany a dia ianao le tonga eo aminy tsy hoe tamin'ny batisa fotsiny fa teo amin'ny fiandohana fa amin'ny andronao rehetra amin'ny fanomponao azy a dia makeo aminy ianao amin'ny finoana amen. Dia izy hoe mamaly soa an'le olona mino izy dia tia ny tompo zany hotsapa an'le lala hoe inona le soa azo avy tamin'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho en'ny vehivavy tsapain'ireny mpianakaviana sy ny vehivavy ankapiana misy fahasoavana tonga ho aminy dia mampiorina tsara n'le finoana amen ve isany hery mampiembotra tsy hoe mampiembotra ny tsy fahatsapan'le mpino ny asa-pinoana inona mety mahatonga an'izany zokiolona mety tsy mivavaka izy mety tsy manana firaisana amin'Andriamanitra izy mety tsy dia mamaky baiboly akory ary izy mety manana antoka fotsiny izy za efa mifoa apôstôlika alleluia efa vony benjamina dia efa vonjy ahy dia mimangatsika izy nefa amin'izay fotoan'izay dia efa hoe tafiditra ao anatin'ny hoe danger izy satria mety tsy ho tsapantsony tsy voaraintsony le fahasoavana avy amin'Andriamanitra dia mimangatsika izy ny androany zany dia hampiakatra an'izay amen. Ary za resy lahatra mihitsy fa hafa mifanomba ny tompo antsika rehefa pasika ny andro ary misy ambatan'olona mihitsy ka volona ve nareo eny ary vakitsika le 14:12 ozy ny ten'Andriamanitra manao hoe indro no faharetan'ny olona masina dia zay mafimafy fatseniko hoe tadina ny didin'Andriamanitra sy ny finoan'i Jesosy ny olona masina ny teneniny teto zoky be moron-dava ny olona masina zany hoe ny olona zay efa vita batisa ny olona zay efa mandray fanasan'ny tompo a ny olona zay efa miaina anatin'ny fahasoavana ka tsindriny tsara hoe olona masina tandrina ny didin'Andriamanitra alleluia
mitandrina ny didin'Andriamanitra amin'ny lafiny amin'ny fiainana azy mihitsy hoe kristianina izy mpanompon'Andriamanitra amin'ny fahamarinana izy dia hitan'Andriamanitra ao dia faritany hoe ny mitandrina izay mitandrina ny didin'ny tompo ao anatin'izany mikely indrindra ny didy folo ty sy ny didy samihafa tsy vitan'izay fa nampino hoe ahoana toy iny manana iny izy manana finoanan'i Jesosy alleloia ny atao hoe manana dia misy zavatra mihetsika zany ohatry hoe manam-bola ianao dia misy zavatra mihetsika ao anatin'ny sainao noho ilay vola lasa manana projet ianao raha manam-bola lasa manana faniriana hividy akanjo ianao raha manam-bola mahery ny vola amin'ny finoana kosa amin'ny fanompona kosa manana hevitra ianao rehefa tonga ny finoana manana fahasahina ianao lasa mangeta enta ianao lasa mivavaka ianao mametry tanana marazy sitrana mamoaka devoly afaka amen ve mahazo valim-bavaka mpandresa amin'ny fiainana ilay ny mpino zany ny finoana amena baiboly dia milaza hoe mahay ny zavatra rehetra mino amena mahay mahery mivavaka mpino lavavavaka mpino mahay délivrance mpino mahay manao pasika mpino mahay batisa fanamasina mpino alleluia mampietsika ny ampopo ampino ny finoana alleluia mahery izy rehefa misy finoana ao ka na misy olona voany devoly ary dia misy finoana ao aminy dia ozy izy tsaroany hoe za efa men'Andriamanitra fahefana amoaka devoly miala amin'ny anarana Jesosy ay ny mpino manao an'izany sady tsy matahotra izy alleluia tanakavy sy havanana ny amin'ny fiainan'ny mpino zany na amin'ny fiainam-piangonana ny fitandremana ny didy alleluia ny fitandremana ny didy rehefa tonga ny sabata le sabata didin'Andriamanitra ho fitsarana tsy hainy mpino zay mpino amin'ny folo sasany vao tonga mbola matsaka kely izy maraina satria rivariva izy vao tonga soma mavolombena zany no eo izy misy mpino tsy mitandra sabata manentsika fitaoko vavana izy fa tsy mitandra ny sabata izy manao raharaha ihany izy Andriamanitra hoe tsy manampy an'izay tsy manampy ny tenany ka izy moa ny anasa an'ity trano ity raha tsy za ihany dia Andriamanitra ane hijery ny fahalemeko tsy mitandra ny sabata izy misy mpino tsy mitandrina pasika misy mpino tsy mitandrina ny tenany misy mpino tsy mitandrina ny finoany kanefa manomboka androany manandrama ange mitandrina ny didin'Andriamanitra ny antony didy dia fitiavana ozy ny tompo amena tsy ho leviny eo na tendry soratra anankiray azy raha vao tafiditra teo amin'ny efm ianao ka resy lahatra n'le didy tafiditra ato na teo batisa mitondra hery sy fahasoavana aminao hifankatoavana ny didy io amena amena ve miala pasika zany tsika totsika be mienjana tsara ny fankatoavana ny didy milatsaka ho azy ny finoana dia hitondra vokatra ho anao Jesosy alleluia hosoratra masina ny amin'izay mitandrina ny finoana sy mitandrina ny Andriamanitra sy finoana vakitsika ny ao amin'ny Matio toko fahasivy ilay Jesosy nametraka n'ilay Mark-Jefo hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra sy finoana Jesosy dia misy tenin'ny tompo ato Matio toko fahasivy Matio toko fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy fa enina manomboka mandininy fahatelo tsy manino ary indreo ny mpanova dalàna sasany nanao anakapo hoe dia ny ratsy ity lehilahy ty fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe nahoana ianareo no mieritreri-dratsy ao am-ponareo fa iza moa no moramora kokoa ny manao hoe voavela ny elokao sa ny manao hoe tsanganaka mandehana fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ity ambony tany amela eloka dia hoy izy taminy ilay marary paralysy mitsangana be tao ny fandrinao ka mody any an-tranao dia mitsangana izy ka lasa nody tany an-trano amen jereo tsara le nlazain'i Jesosy hoe indro no faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina didin'Andriamanitra finoan'i Jesosy dia
ilay Jesosy milaza an'io amintsika dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe mba ho fantatrareo izy fa ny zanak'olona manana fahefana eto ambonin'ny tany. Amen ve? Aiza hoe le fahefana eto ambony fahefana rehetra. Mbola miasa izy amin'io fa mbola tsy tafiditra amin'ny voninany dia efa niteny izy hoe mba ho fantatrareo eto amin'ity vakina karary ity fa manana fahefana eto ambony tany Jesosy. Tsiko izao moa rahalahy izy eto ambony tany misy fahefana Jesosy zany ato amin'ity efitrano ity. Amena. Betsaka mpanjara-pivavahana tsy mahafantatra n'io fahefana Jesosy io. Ndray andro Jesosy niditra tao am-piangonana dia feno mpivarotra tao am-fiangonana dia nasera le établi fivarotana toy izy hoe ny trano koa dia ataonareo dia fiaren'ny jolahy fa ny trano dia atao trano fivavahana. Nasera ny daholo fantatry ny olona tamin'izay fa manana fahefana Jesosy. Amen ve? Nisy jamba nisy jamba tonga tao nisy trano gaga ny olona fahefana fiaiza manao loatra ty fahefana le Jesosy ty dia izy hoe mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona dia manana fahefana eto ambony tany. Alleluia. Tsika ve eto ambony tany zao ny fahefana atao amin'ny Zion FJTS sasety zany dia fahefana avy amin'ny Jesosy. Alleluia. Amen. Ohatrany hoe nanao passation zany Jesosy rehefa niakatra izy tonga tany an-danitra dia mbola talohan izy handeha dia ozy izy ao Matthieu 28 hoe efa nomena fahefana rehetra any an-danitra dahoana toyny ety tany dahoana toyny aiza koa any ambany tany nitombo le fahefana rehefa nampiasainy Jesosy le fahefana nomena azy teto ambony tany dia nampitomboan'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra fa tena miasa tsara le fahefana ka na maty aza tena tsangana. Osy ny olona maty Lazarosy toy matory izy tozy mire ka maty ane Lazarosy ndao fafoaziko izy. Hitan'Andriamanitra zany dia nampitombony le fahefana any an-danitra ihany koa any ambany tany mbola toy izy any anaty ranomasina lalina any an-tranonao ao amin'ny asanao ao amin'izay favakao ao amin'ny fametran-tananao zao famantarana ho Jesosy ametran-tanana amin'ny marary anareo dia ho sisany reny ary fahefany Jesosy miaraka aminareo amin'ireny dia sisana amin'ny marary. Oh halleluia. Satria namoana satria mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy ianao. Amen ve? Ataovy mafimafy e. Itoko any aminareo fahefanana Jesosy. Halleluia. Ka raha makany anaty ranomasina lalina ianao misy fahefan'i Jesosy any. Amen ve? Na maty azy ianao aza manahy misy fahefan'i Jesosy any. Halleluia. Mena zany ozy Jesosy mena zany dia rehefa handeha izy dia napetrany tamin'ny mpianatra. Mbola tsy nandeha izy aloha fa tena fiarah-miasany izy meko fahefana ianareo. Amen ve? Le mpianatra manaradia azy reny ho isika ho an-tsena kely mindena ozy indray hoary amin'ny camp dia makazy indray makary amin'ny trésor dia makazy dia makary ary any dia hitany Jesosy fa mandeha foana le mpianatra ary mpandeana no tena zany lehibe nareo zany droitiny Jesosy dia ozy sasany paharivo zany eo dia ozy Jesosy hoe omeko fahefana ianareo. Alleluia. Reo apôstôly ve mitandrina didy ve reo mino Jesosy ve reo. Alleluia. Olona masina izy satsy olona masina ve izy ozy Jesosy hoe omeko fahefana ianareo. Omeko fahefana ianareo zany hitsaka maiko sy menarana amoka demoni anasitrana vafaty ny fiainatsika tsy haresy azy. Oh halleluia. Gaga ny apôstôly Paola nidikodigna teo izy dia hoe nanielikiza ary nanielikiza dia meko fahefana ianao za avelanao Petera dia avela daholo. Zany ny fahefana napetrany Jesosy tamin'ny apôstôly. Amen ve? Nomena fahefana manao am'le
Alléluia. Mafafé. Irani Jesús is Tera kupande sisa, Irani Jesús is Nona pita finana, Tania sani satana, Nia sani debule, Nere tunare chade, Vanerni Jesús na, Umi asaete, Fanu mena fae fana, Ufanza kapisurune, Sifirele na masino, Satie papandesiana, Fanu mena fae fana, Ufanza kapisurune, Sifirele na masino, Satie papandesiana, Fania sani satana, Yasani debule, Yere tunare chate, Vanerni Jesús na, Dunia sare, Fania sani satana. Shooter. Terena Jesus. Meko fahefana nareo zay apôstôly. Tany amin'ny Matthieu 28 izy dia milaza mihitsy hoe andeha aho izy. Miakatra ny tompo. Eny tsara. Isaraka zareo. Andeha aho izy. Amboatra fitoerana ho anareo. Efa manana fahefana ve ny apôstôly amin'io? Mpianatra. Efa manana sasimana. Tiako lazaina aminao. Fa ny olona zay anamboaran'i Jesosy fitoerana any an-danitra dia olona manam-pahefana. Amen ve? Olona maninona hoe manam-pahefana. Ripéterana hoe mpanarato e. Raha fijery azy tena tsisy fahefana mihitsy izy. Mandeha any ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Amen. Manao batisage. Amenarandray sy zanaka ny fanamasina dia mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko ianareo. Ka rehefa mandeha ianareo dia lazao fa mpanao batisan'ny rano ianareo fa za Jesosy manao batisa fanamasina andreo. Dia ozy ny tompo dia za omba anareo mandra-patonga ny fahataperany zao tontolo zao. Alleluia. Amen ve? Nanomboka tany amin'ilay fanomezana fahefana mandra-patapitra ny tany tantarany tany. Zany hoe zay rehetra manaraka ny dian'ny apôstôly zany dia nomena fahefana daholo, nomena voninahitra daholo, nomena fanamasina daholo. Amen ve? Ka tsy hoe omena indraindray fa rehefa pasika ihany vao plein. Fa ozy izy mandra-patonga ny fahataperany zao tontolo zao ny deleny io zavatra io. Amen ve? Androany ve tsika efa tapitra n'izao tontolo zao sa mbola vao anatiny tsika? Dia ho anareo ane zany fahefana zany e. Fa nga misy tsy misy fizahatavan'olona ane rahalahy. Fa ho anareo nge zany e. Ho anao nge zany. Ny anaranao fa voasokatra any anaty boky satria ianao mino dia soratan'Andriamanitra boky ny fiainana. Alleluia. Misy boky ny fiainana any dia ny anaran'ny olona feno fahefana daholo. Ohatra hoe ny anaran'ny rahalahy zany zao misy soratra hoe iaro ranana dia misy asiana le misy kolona anankiray hoe ny fahefany nanitsaka maingo kasomena rana namoaka démonie teny amin'ny teny tsy fantatra maminany. Alleluia. Tianao ve mba izy fahasoavana sy hery sy fahefana zay no amin'ny fiainanao? Tian'Andriamanitra mihitsy koa namehany zany aminao. Vafa tsara ianao dia misao io.
Alleluia. Tamitsika mivavaka farany tamin'ny fahavavona voalohany dia vavaka ataontsika mivavaka ataontsika dia sokafan'Andriamanitra ny lanitra fanavy tsy nahita dia okaloha dia nisy zavatra nomeny, nisy fahefana nomeny meny an'izay nanao Pasika. Oka dia teo amin'ny firavoravonana izy nomeny, teo amin'ny lapo zay nanao firavoravonana. Alleluia tonga ilay fahefana dia tsangana anankiray mazava be eo akaikiny ohatran'izao zany zao hita mitery alleluia dia jeren'izy ohatran'izao tsara fahefana iny. Oka fahefana fiteny azy fa anjely, karazany itenenana azy hoe anjely. O Jesosy hoe za matahotra nareo, za angataka amin'ny ray ary izy aniraka ny anjeliny eo aminareo. Alleluia. Ahoana raha ohatra gaga be zalahary ireo fa iaoka io aty koa misy re koa misy oe eno tsara lefa tonga zay zavatra zay dia ohatra hoe andro voalohany fisanganana firavoravona voalohany, andro fitsanganana Jesosy tamaty ny anjely ingeny nanakodiany le vato dia tsika nakatoana izy amin'ny finoana sy ny didy normal raha nahazo katotsika dia ny anjeliny Jehova resaka lany izy tena tonga asaina manontany lehilahy sa vehivavy le anjely, fa na le anjely fa tsy lehilahy sady tsy vehivavy. Ny ankizy kely tsy kosa batako manana iaro anareo ane Jehova ampamirapira sy tavany aminareo hotahin'Andriamanitra. Amen. Tsy hoe zazavao zany apôstoly fa mahafantatra an'io. Reo anjely reo dia voalaza Salamo 63 izay manao hoe mahery mitandrina ny didy, tsy mpakato tsy aladistra fa sabatista, zato isan-jato mihitsy vavolombelona reo. Raha vavolombelona fa tsy maty alarobia Jesosy fa maty zoma ary nitsangana alady maraina vao maraina. Zay ny anjely miaraka amintsika eto vavolombelona anakodia fasana izy. Ozy ny baiboly manana vavolombelona roa na telo vao marina ny tenenina, nitsika manana daholo tsika rehetrarehetra. Alleluia fe mampiseho zany ny sitrapon'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra iseho mihitsy le finoana ao anatinao. Amen fe tian'Andriamanitra ho reharehanao mihitsy izy hoe Andriamanitra ato anaty inge miasa eo fakatoavako ny didina ny ahitan'Andriamanitra tonga n'Andriamanitra nahita sitra na tonga nahita sitraka tao n'Andriamanitra Elio izy dia olona tahaka atsika ihany. Amen fe Enoka tamin'ny fahavelony dia nakarin'Andriamanitra izy satria tamin'ny fahavelony izy mbola velona dia efa nahita sitraka tamin'Andriamanitra. Izy moa no atongavanao eto lalahy. Zay mihitsy ka raha misy miteny hoe reo ange mpitady sitraka amin'Andriamanitra kiny koa misy zavatra afaka ohatran'izay. Andriamanitra ne ampahita sitraka aminao. Ien ralahy fatako le ralahy ty. Amen. Mora azo mihitsy Andriamanitra, mora azo, mora atsona atsoy aho izy dia ho valiko ianareo anehoako zava-makaka saro-patarina ho an'ny olona izay mihina an' Jesosy sy mitandrina ny didy malafana masina aneo. Zany ny sitrapon'Andriamanitra tiany aneo famantarana aminao izy. Aninao izy ame famantarana anao izy mba mirehareha kely ianao hoe zao famantarana anaraka izay mino dia niseho tamiko le izy. Amen ve
o jesosy aza faly ianareo fa manaiky anareo devoly fa mifafaliva misokatra ny an-danitra ny anaka anareo zany ny finoany zany zany ateo finoany zany alleloia marina fa raha va mavoaka devoly raiky ianao ka tena feno anao ny tanàna e amen vitanao mandeha tongotra miala avy aty atsirabe mandeha tongotra ny betafo mbola izany anao afaka zoroako takako tsako raha falifaly mihitsy ny olona mahavoaka devoly a nraisiko voaka tsy miverina tsony patoro miala de osy le fanaratsy iala zao de zao amy lalatsy zao eny osy le zao pio may vita soratana ny an-danitra ny anaranao soratana ny an-danitra ny anaranao soratana ny an-danitra ny mahita sozaka amin'andriamanitra anao de soratana n'izy miakatsy vady ampakarina lasa vady ampakarina ianao hoy tompo toy ny tompotsika vady ampakarina nareo izy zony avy tsy te sasety vady ampakarina ianonareo taty zany e aza miala tsony ozy aza miala tsony taloha nampakarana ny Eli Enoka de hita fa nahita sitraka tamin'Andriamanitra izy aza miala tsony ianao lazao kely akaikinao aza manao folaitra tsony ny folaitra de mifanohitra amin'ny apokalypsa 14:12 lazao kely akaikinao ny folaitra mifanohitra amin'le apokalypsa 14:12 apikely indray mifanohitra an'le marka 16:16 na le 16:17 azy de mifanohitra amin'izay le folaitra mifanohitra amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 hoe atao batisan'ny fanamasina ianareo amen ve fa zao fahatongavanao eto zao mifanaraka tsara ho soratana ny an-danitra mpino zany a eo anatrehan'Andriamanitra programan' Jesosy dia manana fahefana daholo ianao mandanjalanja an'le izy fotsiny mety misy tsy mino ny sasany ny tamin'ny voalohany fotsiny izy mino de aveo izy tsy mino ny tsy finoany mpino anankiray mampiemitra azy tsy mampiova ny programan'Andriamanitra fa le mpino no miova raha misy olona miteny ratsy atsika natato amintsika zange atao taloha fa za zao tsy ohatsony ratsy ao izy ny ratsy zay teneniny ozy izy de izy ny lazainy io ianao miala de ianao mitsara ho zay nijanon'ato nefa zay vady ampiakarina de zay zany ratsy no ianao atray fa madika zany a kiraro mivadika mbola azo ekeny eny amin'ny arabe lazao kely le ao akaikinao da marinaiky zany a da vady ampakarina e da masina da feo fahefana aza lahy e voasoratra an-danitra anaranao tian'Andriamanitra raha lazany ny sitrapon'Andriamanitra hoe hitany ao aminao ny zavatra ataony hiara iasa aminareo a ozy izy ny tompo zao fahefana manaraka an'izay mino amoka devoly izy mety tanana amin'ny marary izy iteny amiteny mbola tsy hainy izy na inona zava-mafaty izy tsy ampaninina azy de misy toany ao ary ny tompo de niara-miasa taminy teny manamarina ny teny famantarana amen averiko e teny niarana diso ny tompo hoe de ny tompo de niara-miasa taminy miara-miasa aminareo aty ve ny tompo de anamarina an'le teny izy raha miteny zany ianao hoe za hiala za nge fa tsy mivavaka ao tsony e de izy ny tompo marina zany voakary tsy miverina tsony vitsy nge le olona lasa reny miveriny no amarin'Andriamanitra le teniny le hoe misy mpino koa zany tena mietrety lava loatra mivavaky ny pastera zany de ozy tompo amariniko aminao zany tonga de le anjely lava be iny tonga de rehefa lasa le fotoana
dia izy izy ery no any marinan'andriamanitra marina fa tsy zaka nitsony fa ho anao zay manana fahefana androany amarinina ny fametrahan-tanana amin'ny marary dia sitriny amarinina ny teny amin'ny teny tsy faty satria zao izy izy jesosy dia hiara-iasa aminy miara-miasa amin'ny FMFaziona FJTSS fadam-pakarina mipapakatra miara-miasa ka na inona ataonareo amin'ny anaran'i Jesosy dia ataovy amin'ny finoana mbo feno voninahitra Jesosy ary feno fiadananareo tsy verina foana ny an-danitra mba tsy mahatateraka zay sitrany ambinina amin'izay andefasana azy ary efa ho anareo zany androany mitondra fanambinana dia raina Jesosy alleloia mena fahefana ny apôstôly hatramin'ny famelan-keloka zay vahanao ty dia vahanany dina ty dia dinany enzany zany Petera nefa ny olona kapampinena anaovany ny satroko ry Joana sy Jakoba koka sy dinao aty dinany zay vahanao ty vahanany ka na elokeza ny apôstôly ny avelanao dia avelany rehefa tsy avelanao tsy avelany entsana dia ny apôstôly inge amin'izany tsy misy zavatra ataony hoe avelako sa tsy avelako fa le fahefana fotsiny tena avela dia afaka leriko mity zany taraiky anao tonga dia any amin'ny sain'le olona any mihitsy nanao inona rehefa lazain'ny apôstôly mity dia mity rehefa lazain'ny apôstôly sokatra dia misokatra fahefana manahoana loatra ozy ny olona nahita ny Jesosy oatra zany dia zaka aro mba zaka ho antany anareo fahefana ohatrany ahoana zao olombelona sy mitiny hoe voavelany iloka nefa ianao tsy nanota tamiko raha mpirahalahy miady a doranga ifamela heloka dia mety fa nareo tsy nanota tamiko tsy voatery nanota tamin'ny Petera le olona voavelan'ny Petera fa izy Petera ianao nanota teneny reto olona reto fa ianao no tena zao eny toko marina daolina zay zara ka mangataka famindrapo tompo fa ay zao mivaly ny fangatanao tsy avelany eloka tana voaka ohatra tonga etsy izy tonga dia ohatra misy le malao be reny tonga dia eo mafy io fahefana io anino hoe mafy tena mafy na mbola sy amin'ny apôstôly ary fa mbola rafitra pastoral ny tety dia fa mafy io amen ave tsy hoe zay manamafy azy dia isaky mifankahita ty tsontsonina tournevis foana le olona fampiaraba aminay izy ahoana zany re salama ve zany re olo tiaky mba manana kely ko aloha dia nera kely efa tena tsisy efitra tsony kesa aloha nera kely mafy le fahefana talitra ny didina Andriamanitra le izy finoanan' Jesosy teny amin'ny teny tsy fantatra amen tsy hoe le fahefana ho aminareo koa zany mivavaka ao amin'ny radio vavaka hafahafa zany ohatra mobilety atosika mobilety atosika zay ny lazany fa misy dikany daholo io le tonga dia nisarotao dia ao anaty radio za koa tsy menatra lazao kely le kaikiaka aloha tena tonga dia balarora tsy mietratra tonga tatatata zay voy vo anaty radio zao fotoana zao za mivavaka zao dia misy olona hitako vehivavy fohifohy maintimainty taiza zaza io vehivavy io mihaino radio fa tsy maharaka fampianarana tao marary izy io baba raha tonga izy dia sitra maitsomaitso ny akanjony enjan'izany ra papa nefa le olona tsy hitako hoe ny akanjom-banga ve sa opefilo sa nosy be sa aizy sa itao Madagasikara sa ny Frantsa le akanjo moa le fatao Madagasikara izy tonga raha le fotoana le zoky dia toroteny tao amin'ny palais de sport lara daholo nareo zay manolotena nanolotena mankatiny tsiraray tonga teo sy sitra anao toko izy anaranao io rahasanina warawarao ay ka hoana voninahitra ao n'Andriamanitra fa za le olona hitanao taiza le nanao akanjo maitsomaitso
aiza nahitako anao manakajomaitsomaitso ka ianao le vavaka atao amin'ny radio dia za nitaiza kely dia za kosa dia mahay lesona loatra sady marary ianao ve le izy za le izy dia ahoana za jo fasitra soratana any an-danitra ho any anaranao fa manana finoana indro faharetan'ny olona masina zay mitandrina didina andriamanitra sy ny finoana an' jesosy ankatao zay ankatanao fa tsy mitary detsa ny lanitra many vavaka anao manana finoana tandremo didy o amena avy indreo nisy anankiray te tonga dia misy olona mipetraka ohatran'ity fotsiny nitako ty misy lehilahy mipetraka ho angamba io pataloha maintimainty nanaovany a dia mafloa io a ao anaty antena mafloa io olona eo a mpanototra io bebay ianao anaka ao anaty radio bebay ianao dia miafana amin'andriamanitra tsy fantako le olona naiza naiza tonga ny sabata tonga tao namotana inareo namotana iny misy rangano hitra latany apôstôly izy ny ditafony apôstôly fa hoana za le mafloa nomena fahefany ianao ahita tsy hita tena dada tsy naposiko mihitsy na lokon'ny pataliko ary hita hibebaka zay miaraka amin'ny vadiny zany ianao lasa pino izy teninao nge rahalahy tena miteninao nge rahalahy raha vao mivavaka tsara ianao dia misy fahefana amena ve raha vao mananatr'olona ianao na mivavaka ianao na miteny ianao na hoe avy dia misy fahefana io manaiky anareo ny devolony amin'ny anaran'i jesosy anitsaka mainko kasomena rano alleluia tsekotraka lasan'le fahefana tany any ty tany fianarantsomaly na resaka tao a double am'izao nga manontany double am'izao avy nisy rahalavy any tena mavotra be izy manao costard le costard io fa tena ngeda be reny a iako aho dia apetraka ny any lavitra be avoy be any zany de zay a sabatista toro fafambela izy ohatra zao sy tarany sabatista de mitory eon'le olona akaikinay de tsy tiro zareo zay a mampalahelo zareo ianao zany rehefa miandry inona no tenen'le olona io de zao a de zany teny aza minako soa tezitra mizaha daholo zareo de aza mifokasigary tezitra mizaha daholo zareo de indray andro a be dalo any aminay hoy izy a de tsy nylazay zareo za hoe hoavy ny dalo fa za riry ny tao an-tanàna za matsy osy mpiaino radio a de vity karta reny a de pastera jonatana mandefa karta de fe fampianarana kiaky eo de rehefa maraina any ary de za fo voalohany ny olona de ola tsy fo a de za vavaka da ny vavaka za da le olona ke lasa aby da vita vavaka tsisy olona tanàna fa za rery de da nampidiriko le karta de misy le zay de maneno le paster ikaky de vita le izy de fa alefako le radio io ara masa ozy kaky de za ozy fa misy eko a misy zavatra henoko misy olona toka ao an-tokotany de jereny tan'le ohatran'izao reny le dalo de tonga de dalo be de be a otra basy da andeho aminahy tao izy ozy da nijanona andeha hiditra da nijanona da ikaky io mitoriteny okanao mbona tsy vita tsara da iano nikaky mitoriteny da nipetraka dalo reo nipetraka
Tena tana vady ny basiny le mipoka ambany le vodiny ambony iaho izy da mijery reo da miaino tsara ikaky mitory-teny kaky da tsy natahotra azy de jereko le dalo izy de vita le vavaka da nitsodrano kaky da vita tsodrano de nitsangana dalo reo de o le dalo kay andao fa fanazy tsodrano da andao ody amizay ska Alleluia! 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 Da lasa aby le dalo da lasa le dalo de lasa reo da nivoaka varavarana de fa dila reo ay maeriky Jesosy kaky Alleluia say uraguraga o Jesus amen amen magaga o Jesosy iany aminao any amin'ny fahefana rehetra rasa loany ositsy fahefana mena fahefananareo amen kaka mahaino an'ilay izy enjanao azy zany amin'ny fiteny vazaha hoe dimension hafa mihitsy zany alleluia ve lazao kely leo akaikinao io le toriteny mampatory anao io mandresy lahatsa dalo io amen da naoraka tany fa da kiaky zao ony misy tsodrano dalo intelo tany be koroba amle fahefana ny asa niantso tompoky lahy dalo ite tompoky lahy diakona apôstôly tena avy dalo anafika anao ito be koroba zany tanàna kely zay ino anao tao vavaka fotsiny oa de fa aniraka ny anjeliko tonga le aminareo atsoe rehefa vita l izy tonga le lasa adiny ray eo sy adiny roa après niantso ahoana de mahery Jesosy amen ve tsisy lasa ozy ny anay verina fandroany ray izy nandefa taratasy zany le dalo reny avy akany anay zahay de nasesiny zany le zoko be de tonga teo am'le valany diakona izy le vala ny ombony diakona fatako hitako beton armeny briky milalotra vavady vy da vo ay omby de ozy diakona da tsy manaraka anareo ombina avoa io tsy mandeha io avoa eo de avoa nareo raha manaraka tsy manaraka reo tesitra be le talona mahany le izy adebareo adebareo ozy le omby misy fahefana ho any anarany Jesosy misy fahefana ny anarany Jesosy misy fahefana ho anao ny anarany Jesosy minoy anao de tandremony dity izy ho faharetany olona masina de zay mitanina didin'Andriamanitra sy filonany Jesosy ha fantelony zay tonga tany lay avy nandevana de miverina anakiray fanefany zany anao baptise dia mandeha any misy misy basy mipoka de fantatry izy hoe basim-borona teo zany anatin'ny toriteny ino ma zany de ozy izy le izy ato malaso kiaky ha de me manatona le basy de ohatrany gaga ihany tsisy taitsa misy ny olona ino anao tao rahalahy de ozy lehilahy anakazay da mivava apôstôly da mivavaka anao lasa reo hay moa nitodika sala am'zao nangataka an'le anjely vita le vavaka mialavitra indro toiny indro ny faharetan'ny olona masina
dia izay mitanjona ny didin'Andriamanitra sy ny finoana ny Jesosy dia ozy ny toyny za omba anareo mandra-pahatonga ny fahataperana zao tontolo izao mahery za miandry any tompo amen. Ny tokony ataonao zany mba hahafahanao mitondra vokatra eo amin'ny fiainanao dia manao asa tsara n'Andriamanitra. Mino avy aiza ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary toriteny dia tenin'Andriamanitra vato zany ko satria anao mety tsy maheno toriteny foana fa afaka mamaky baiboly ianao dia rehefa mamaky baiboly satria tsy kilasy batisa tsony ianareo fa efa vita batisa dia ohatra mamaky an'iny hoe zao famantarana araka izay mino mety tana marary moka dia amin'ny teny amin'ny tembola tsainy ary mandeha ampianatra ny olona rehetra dia za omba azy mandra-pahatonga fahataperana zao dia ino ny tenena ahoana ary nahafahan'ny tompo mitratreratra ny fiainako hoe ombanay izy mandra-pahatonga fahataperana zao tontolo zao dia omban'ny olo izy hoe ataovy mpianatra fiainana rehetra mitandrina ny didy dia mitandrina ny didy sy finoana an' Jesosy zany dia mivavaka amin'izay entina mivavaka amin'izay le tenin'ny vakina teo hoe Jehova o Andriamanitra tsy toy ray masina velona mandrakizay tsy misy fiandohana tsy misy fifanaritra zay ankehitriny mandrakizay manaiky anao ny zavaboary rehetra dia mpanotonao manaiky anao tompo ao mangataka ny fanatrehanao raiso a Jesosy dia mandraiky mamitena ho an'i Jesosy mahakitraritra eo izy dia ao ariana kely eo hitan'ny tompo fa tena vonona ianao lasa ray volana mivavaka lasa ray eo dia misy zavatra mipoitra amin'izay mahery be amin'izay ianao na mbola tsy mamoaka dia vola ary ianao amin'io mbola tsy mametra tany fa henonao misy hery ato aminao amen ve iny le fahasoavana iny le fahefana henonao hoe tena momba Jehova amen ve lasa tia vavaka be anao lasa tia manina lasa mitenitenitenin'Andriamanitra maromaro raha misy occasion amin'iny zandry hoe misy olona marary tonga aminao aza mitady ampitandra zerve l'olona pastera zerve izy amin'io mbola mena masikita any amin'ny diakona vavady mangatsika am'zany le misy diakona manao gargoty avaratsena na masikita efatra fa tonga dia rasy marary ianao aza nytanina hoe fa inona ny narary taminao fa manina ianao marary aza nytanina fa zay tonga amin'i Jesosy dia hoe tonga avy aminao zay rinao tonga dia metra tany mino an' Jesosy ianao mino tsara sao dia nanota aloha za manota mihitsy ay vavaka ao anao aza matahotra ta sitrana izy tsy solo rehefa lasa le marary dia tena sitrana dia ozy izy liratsika lokolokony e izy le nametra tanana io a lokolokony e re ao an-trano izy leloia fosoratra ny an-danitra ny anaranao amin'iny aza mifaly ozy ny tompo fa manaiky anao le aretina fa mifalianao fa voasoratra proof fa voasoratra sitrana le marary fa tsy misy proof hafa indray tsy hoe rehefa mahita manofo mihitsy aho vao hitako le izy zay vao manaiky ny anaranao nge raha soatana ny boky ny fiainana tsy mitovy amin'ny fanoratra ohatrany hoe zerivera kotisanany tsy mitovy an'izany tsisy erany tsisy a tsisy ka tsisy o tsisy te fa le manoratra azy any ny anjely manoratra lisika nasa hoe ny anarany pastera zerivera kotisana ka mety hoe polisy kakono torika sy ny torita fanoratra azy a sao aresy lahatra fa mahery Jesosy ao anatin'izany fahefana zany ny fanamasina ao anatin'izany a ny hery ny fanamasina ny mpino rehetra zany tokony manana finoana an' Jesosy dia mitandrina ny didy dia le hoe ombanareo aho dia eo ny tompo zany fanahy zany amen tireo tsara le be groupe le fahefana dia raina ho a Jesosy nakany be groupe indro zay nao batisa tamin'ny 14 mars diakona olon-kedra namaky gazety le olon-kedra anakiray zay dia nahita hoe vaovao distrikany Betroka lay izy moa le be groupe ao anatin'ny distrikany Betroka dia zao ny soratra anatin'le gazety nahazo famatsim-bola
20 millions d'euros ny district ny be groupe avy any amin'ny Union européenne nga izay ary nametraka tsara ny mpamatsy vola fa ny lahara-pahamena voalohany indrindra amin'ny fanamboarana ny tanàna any dia ny lalana makany be groupe. Le be groupe nefa tanàna kely vitsy kely a tsisy lalana tsy mila lalana zany any vitsy kely 7 kilomètre miala amin'ny national route nationale makany Fort Dauphin be troka ngeza be misy an'izay le hoe ino mbola anakay misy ina bikila misy tsy sonala fa mananovy de mananovy eo mivily mbola tanàna ngeza be fa voalaza mihitsy hoe ny lahara-pahamehana dia ny lalana amboarina makany be groupe ny antony tany aby mazava sa sy mazava nakany amin'ny longoto zay tamin'ny voalohany ratsy be ny lalana vao afaka mibetafo mandrapatonga any tonga tany zay saika matany rirangary mbola hitako le trasy nisy anao tonga tany zay slongo teto le raha lavy ale tsira be iny ianao izy iny saika dila tany pataloko ny sotomony le ranamany iny fenatra ka kosa tsy manaiky andrenitsony iny zavatra nitranga ny veriny zay taty orina goudron nilao nakany Morondava sy andehanan'le fahefana de misy fahasoavana asy fahefana zany finoana sy didy ao an-tranonao de misy fahasoavanao za ozy ny tompo amaly vavaka anareo atsia de ho valiko ianareo domodomo de voaina mangatà de omena ka ny hafa ary tsisy hidirantsika amin'le izy fa de hoe firenena fotsiny ary le firenena tsy malala hoe zany na tonga an'le izy mahazoko nakany maro voaindray mandeha zay ratsy zany lalana zany ka tomobila kelikely reny zany jerena avy aty le lalana lavabe iny de aty arina aty lavitra be no mijery de mahita an'le tomobile de rehefa ve tsy hita le tomobile satria lavaka be ohatry zao le izy tonga tany indray mandeha miverina fandrono vita le lalana. Amen. Mino ve nareo matony tompo raha nabavy miteny hoe indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana Jesosy za omba azy mandrapatonga mifatapera sy tontolo zao de tia no hita aminao zay ndray am'ireo natao lasa danja finoana ohatra de taraiky ianao na ny asa ohatra miasa fanompona ozy ny tompo hitanareo ozy izy fa tsy ny amin'ny finoana ihany nitsarana ny olona fa ny asa koa misy olona be finoana masy de tsy mety hanao ninninona fery izy fa miaraka amin'ny finoana sy ny asa mahatanteraka hoe indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoan'i Jesosy. Amen. Rehefa nandinidinika an'le pasika izahay tamin'ny asa 2 volana lasa hoe ahoana ty pasika ty tsapatsapany tosidra ty amin'ny province ahoana hiakatra ve nareo tena enjana apôstôly enjana fa tena miova ny tontolon'ny zavatra rehetra mety tsy afaka raha misy zato aty aminay ozy izy angamba 30 miakatra tovy daholo le tononkira avy any amin'ny province tsy haiko na combine io na tena izy me tsara mihitsy izy combine dika zay ve le fiainana tsy tsara de niketrika zay niketrika azonao hoe ahoana tamin'ny 2016 matsy nisy an'le kagavan'ny évangélique erana Tananarivo tsetsina mihitsy ny collégion de saika anao tamin'ity de ozy ny olokely hoe tsy fenitsika io de ozy ny ekipe za manao zany nareo fanganareo raha fotsivolo de miteniteny oatra zany fa feno dikan'io tsy feno io izy izy raha miakatra ny faharitany de feno io de ozy ny ekipe faharitany tsy mahafeno anao miaraka amintsika fa ny olona nahafeno an'io nge de le olona avy amin'le karavan'ny évangélique eny fa malimaly kely tory zareo de za zany miketrika ahoana de nahita hevitra de iny hitanareo tamin'ny tele iny. Amen ave ny tompony efa nyteny hoe tsy maintsy mifanatriky nareo
dia sarotra be zany le pasika hoe ahoana nareo tsy avy dia iny le izy nentina mbavaka jesosy jesosy ny teknôlôjia mety efa mitovy amin'le fanatrika fa ny ray tsy mahita ny zareo fa zareo mahita ny ray dia nivavaka tamin'izany dia hoe asy famantarana tompo fa za mivavaka dia efa tsy mikasika ny écran io tonga dia sitrany dia adiniko ilay izy tamin'ilay voalohany amin'ity zany zany hoe kasy io écran io tsy mikasika an'io écran dia tahin'Andriamanitra dia tsy mahazo mikoropaka nareo aty tsy mahazo mikoropaka fa mandeha aloha zany hoe mikasika an'ilay izy ohatrany hoe mametra tanana zany vita le fotoana le ketrehan'ilay izy mivoaka avy tao anatin'ilay birao zay amin'ny dimy sasany eo misy havana anankitelo manao ohatran'izao eo akaikin'ilay birao eo tonga dia ao zany tonga dia sur zato isan-jato manatrika ny tompo amen ve azo fa taty aminareo na nisy na tsisy tsy le havana nresako fa nisy écran ve taty teo ve zahako hitanareo dia nanahona nefany mitovy ihany sa tsy mitovy tsara lavitra no za le tao grand écran iny ay petsaka ny soa azo amin'Andriamanitra fa mitaky izy manao hoe ny faharetan'ny olona masina dia zao tandrina didin'Andriamanitra sy ny finonan Jesosy manainga anareo ara lahy manaova dingana andramoka izao fa tsara Jehova ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mahatoy izao tsika ny fampianarantsika eny lasy ety tafiditra amin'ilay lalana hoe etontsika ka vitsy no mahita azy fa zay mahita ka tafatoetra mahita hatrany amin'ny faran'ny fanjakan'Andriamanitra mbola nareo ve neny tamin'le famineny tamin'ny voaloham-bolana firavoravoana voalohany na iny ve nareo mave satria ny dia misy ohatran'izao tafatsangana mihitsy tamin'le fa nandeha le fanambarana manao hoe mahitsaka ve ny any ariana mahitsaka ny any ariana tonga eto amiko kosa izy izay natsoina dia potra Enoka tamin'le fahitana zany tamin'ny voalohany firavoravoana dia za zany tonga dia madika hoe le rahalahy maty zany le fanahin'ireo rahalahy maty rehetrarehetra eo any tonga nasesy daholo izay rahalahy maty tato amintsika ianina any amama daholo ny akabeazany dia tsy amama zany eo ambadika an'ilay izy dia ozy ny tompo tonga ty amiko ireo natsona amen ve dia mipotra Enoka dia za zany eo amin'ny pilipitra am'ty zany inona nidirany Enoka amin'izany Enoka nakarina velona hoe alohan'ny ampiakarina azy dia nahita sitraka tamin'Andriamanitra izy Enoka taranaka fafito miala avy amin'ny Adama ary eo amin'ny Joda izy maminany ny fiavian'i Jesosy sy ny maheriny ny anjely zany maminany fiverenana Enoka Selila hita tamin'ny maminany ny verenana mametraka an'le hoe reto efa voavondry le any zany dia io zay hoe inona nidiran'izany Enoka maminany hiverina ny hoe hiaraka amin'ny mahery sy ny masin'Andriamanitra rehetra fiverenana Jesosy ny dikan'izany dia mandeha ihany le faminaniana dia tonga tamin'le hoe efa eto amiko nareo tanteraka eto amiko nareo aza miala tsony dia ny faranana le izy manao hoe ziona FGTS A7 vady ampakarina indro zay nisy zay vady ampakarina aza miala intsony dia io zao vita ny ady ny andro ny tsy fantatra zany manao an'izay satria le faminaniana tonga dia mazava be kody le izy olona anankiray ny aseho dia milaza zavatra ohatra hoe Mosesy ny aseho dia milaza hoe akatoavy ny didy ary misy miracle ohatra hoe Eli dia ino moa zany ohatrany hoe ady-panahy Enoka dia zay zavatra miseho amin'ilay olona iny zany miseho amin'ilay zavatra lazaina dia za zany resy lahatra hoe
marina le faminaniana talohan'ny pasika hoe misy tsy hanao pasika aminareo reo amama io isy ho faty alaiko izy ny tompo pile mihitsy firy zay de ozy izy nikipa ahoana ny dikan'izany ikaky dikan'inona ny tompo miteny an'izany hoe alaina de izy anyteny zalahy a miteny izy sa tsy miteny kinona ny anontaniany zalahy anazy zany ozy avantage ny fm foange zany hoe velona ny tompo maty any tompo mosesy ange natsony efa tafaverina teo amin'ny Jordanina fanoroana zareo tonga le voalohany de ny grève reo de lasa niodina 7 taona taorianan'izay de tonga teo Mosesy de ozy ny tompo Mosesy karaha tia tendrombohitra de niakatra Mosesy de tonga teo izy de matory eo de nalay tompo tsy hita ny faty Jesosy ange faminaniana nafaty azy faminaniana nafaty an' Jesosy dikan'izany ny maty tato amintsika zany de maty ara-paminaniana ambinina zay andefasana azy zanao voatolona zanao tena voatolona mihitsy hoe l'olona zanao ho alaiko izy koa le anankiray maromaro zany reo rahalahy reo vavontsy ane zany le rahalahy vatabeany fotsiny nalefa ry amin'ny fasandrazany any la nikakana any fa izy fanahy ny fanahintsika le fanahy vaovao meny tompo io miaraka amin'ny fanahy masina any amin'ny tompo misokatra zay zavatra zay mipotra le faminaniana teo zao hoe akaiky Jesosy akaiky Jesosy mila mino zany nareo zay goragora tandrea mazo manao goragora ozy ny tompo aza miala tsony antsony ny tompo avertissement aza miala tsony ohatrany hoe rapitso le zavatra raha iala moa anao de aferanao iny tsisy afaka hividy anao tsony hoe raha miala ianao hoe tsy intérêt anao tsony zany miamotra fa za resy lahatra fa amin'ny mahafiangonana tsy maintsy miainga amin'ny fahamarinana ny fiangonana mana masina azy amin'ny fahamarinana fa nytenao fahamarinana tafiditsika meny tompo any apôstôly sy ny mpiara-miasa ny rafitra fahamarinana le fampianarana fahamarinana miogona amin'ny apôstôly sy ny mpaminany mipetraka ny rafitra ny faminaniana tsy mandeha ho azy fa miankina amin'le fahamarinana ny voahan'ilay fanahy fahamarinana amin'ny faminaniana fa tsy hoe fampianarana diso de maminany marina raha fampianarana diso de maminany diso fampianarana marina tsisy kilema de maminany pile tsara dikan'izany ny rafitra feno de hoy amin'ny maha olona ny famaizako ihany keo efa mibetsaka ny teny tamin'ny tompo hoe oka zay pasika andray verina foana sabata mangataka amin'ny tompo amin'izany hoe tokony efa tsisy sabata tsony aty fa any an-danitra reraka ny olona efa tsy tonga sabata mibetsaka tara moa zany de efa tsimponina satria efa entina mikalesa ny tara nefa sabata ny Jehova ao an-trano miry sabatanao Jehova o alleluia amin'ny folo izy vao tonga normal ve zany tsy normal izy ny mandiso an'le sabata fa tsy ny sabata ny diso eto ny zioka koa izy fa maivana zany ka resy lahy tsara lahy eno indre mandeha pastera le faminaniana eno ny indre mandeha ity fanasana idiratsika ity nasy ny tompo repera izy io hoe tsisy otra ny tony vokatry ny voalim-potontsony aho mandra-patonga n'izay vaovao aminareo apôstôly ny resahany tamin'iny dia midika zay zany hoe apôstôly vaovao raha teo amin'ny sabatista zany ka teto Madagasikara ny resahana tsisy nafantatra zay efa maty tany na sabatista na tsy sabatista fa ny fantatra kosa aloha de ato aminareo misy an'lizy amen ve misy lizy misy miteny manao hoe ka hoanany any apôstôly ny Jesosy telo taona sy tapany de tonga de oke ianao efa 20 taona vao oke ka izy hoany izy vao fito voalohany tsy mbola manana fivavahana hafa mihitsy izy Andriamanitra koa rehefa miteny de marina na tsy mampianarina ary ianao ka afidiny de tokony marina fa Andriamanitra miteny tsy hisotro intsony aho mandra-patonga zay vaovao aminareo le vaovao zany tsy tonga ho azy fa mira zotra amin'izay fito mavalo mira zotrany amin'izay le hoe vaovao aty de any koa misy vaovao le fito mavalo samy vaovao zany le mitondra aty apôstôly any apôstôly sandro
zay raha vao mandray an'ity zany tsika dia ohatrany efa miteny hoe ity farany na ity farany ny finoana mampanakaiky ianao n'Andriamanitra, ny fankatoavanao ny didy azahoanao sitraka amin'Andriamanitra, ny didiny izay napetraka ato amintsika. Ndray amin'ireo tapahanao na ataonao atsirambina dia ilay lehibe anao ilay anao lanitra vaovao sy tany vaovao sy le manasa anao amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry no fialanao tamaina salamizao. Zay ny dikany tsy fankatoavan'ny olona ny tenin'ny tompo ao anatin'ny baiboly. Nefa ny tompo efa miteny mihitsy hoe aza miala tsony, dikan'izany ajanony daholo koa izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa atoroany tenareo fa nahitra velona masina kasitrahana Andriamanitra. Zay rehetra manatonao izy tompo tsisy lavaka. Fotoana zany zao rahalahy sy anabavy ametrahana mazava tsara ny saina sy ny fo sy ny tongotra, na ianao any tompo na ianao an'izao tontolo izao. Matony tompo ny teny mihitsy ka anabavy hoe aza miala tsony, vady ampakarana zao efa titira fampakaram-badiny zanak'ondry no mandeha, efa pejy ny fampakaram-badiny zanak'ondry no misokatra dia hosoratana ny tantara. Raha mandray an'ity tsika amin'ny fanahy mendrika dia mihinana misotro fanozonana, fa raha mendrika amin'ny fanatsehan'ny tompo, mendrika amin'ny fananao mandray an'ity ianao dia mijanona amin'ny nofo io, mipetaka amin'ny nofo, mipetaka amin'ino hoe mipetaka amin'ny nofo. Ka na misy famisaviana azy ataon'ny olona anao, mahery Jesosy tsy mandaitra aminao zany. Tsy azo alaim-panahy nefa ny tompo, tsy azo alaim-panahy ny tompo hoe ao ary fa hanandramako zany, fa avy alao zay amsavy ny amsavy, fa na inona ny ataon'ny olona aminareo izy dia avaliko any. Amen ve? Za lazaiko aminao resy lahatra amin'izany mihitsy hoe momba antsika ny tompo. Kely sisa ny andrasantsika eto dia ody izahay Jerosalema vaovao tanànanay, Benjamina Sofera ianao resevera. Zany tsy zany le ianareo teo mialy tsara raha antsika teo Jerosalema mipasika 2015 sady mioma antsika. Apôstôly Benjamina eto Antsirabe indray amin'izao fotoana izao Ray aman-dreny Apôstôly Benjamina, manahoana ny mety ho fandaharam-potoana ao anatin'izay asa tanteranao izay amin'ny natin'ny Pasika 17 ao anatin'ny firavoravony tsika amin'izao fotoana izao, ary efa nandalovana ny faritra vitsivitsy farany teo sao dia tany Fianaratsoa, ary ny voalohany dia tany Ambatondrazaka. Androany tsika zany eto amin'ity toerana ty aty tampon-tanàna Antsirabe dia fandaharam-potoana zany fampahirezana, fiaraha-mivavaka, togolalana, ary ihany koa misy tokoteny sy mba hampahefana mba hitoetra ny fahasoavana ny mpino ny fiangonana. Zay amin'ny ankapobeny. Nanahoana ny fahitanao ny akon'ireo hoe fampahirezana izay nataonao tamin'ireo faritra roa mialohan'ny hatongavana eto tampon-tanàna Antsirabe? Ny fandalovana moa misy ny vavaka ireny dia fanan'Andriamanitra no miasa. Ny hoe nanahoana ny fijeriko an'izay, ohatran'le manokana mihitsy ny fijeriko azy ny amin'le Pasika, andron'Andriamanitra lehibe. Fa tsy hoe zay koa tsika vao nanao an'izay fa efa fanao zany zay eo amin'ny tontolon'ny fivavahana. Jesosy raha teo dia efa niteny amin'ny mpianatra hoe za mianareo fahefana ny tsaka maingo ka sy menarana ary ny fiadiana rehetra zay
anana fahavalo dia tsy ampaninana anareo zany ka rehefa mandeha tany zany dia manao fitsidiana tany Ambatondrazaka tamin'ny Fianarantsoa dia nahitana an'io hoe mitoetra tsara mihitsy ilay fahefana entin'ny tompo entin'ny fanahy-masina dia mitoetra tsara sady feno fahasoavana ny fiangonana dia mampiseho zany fa le fandalovana manao an'izay zavatra zay dia mandritry ny taona dia miasa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny famantarana samihafa amin'ny fitombon'ny fiangonana amin'ny fitombon'ny fahalalana. Inona zany mety hoe fandaharam-potoana iseho eto androany Ray aman-dreny Apôstôly Benjamina ho an'ny Antsirabe manokana ve misy hoe zavatra nomanina sa mitovy amin'ireo teo aloha ihany? Alao ao anatiny ao ahitana azy hita eo fa samy manana ny toetra ny fiangonana dia hita eo e. Sotra tompoka. Fanontaniana Ray aman-dreny Apôstôly Benjamina maromaro ihany ny lalana ny diavinao tao anatin'izay rehetrarehetra zay ahoana aloha ny arerahana satria somary lavidavitra zay ary tena betsaka le korsa. Ny lavidavitra niala avy any Antananarivo dia nakany Ambatondrazaka dia miverina teo Antananarivo ny andro dimy ihany dia tonga dia direction Fianarantsoa dia zao tonga eto aminareo zao rehefa tonga eto zany dia raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola mitohy zany hoe matohy kilo Antananarivo dia mitohy indray ny lalana mandra-pahatanteraka an'ilay hoe tafaverina ao Antananarivo amin'ny firavoravoana farany. Ny anton'ilay izy mantsy nakambakambana amin'ny toerana anankiray ny ohatra eto Vakinankaratra dia nakambana teto Vakinankaratra ny manodidina rehetra mba ahafahana mitsidika azy fa raha ohatra hoe samy mijanona tany amin'ny toerana dia ngamba herintaona vao vita dia isaorana ny tompo aloha mampifanatrehany ny avizanany moa dia afaka mivarotra raha ohatra misy hoe tena namana zany tena fa tsy maintsy mandeha tahin'Andriamanitra dia salama tsara.